Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola akafarinina hatrany no hitafana aminao amin'izao takariva izao ato anatin'ity fandarana mety toetrandro indray. Ao anatin'izay mety toetrandro izay raha ny 3 andro manaraka indray ary no hojerena izany sabotsika hatramin'ny alahady izany dia mbola somary mivanterana aloha ny andro mafana ny fisian'ny zavotany aty amin'ny afovoantany no anamarika izay. Amin'ny ankapobeny zany dia maina indray ny faritra Maneran'ny Nosy ny fandalovandrinon-drahona amin'ny fahatelon'ny andro zany hoe ny alahady no ahitana apisy taritin-drahona aty amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy aty izay. Ho an'ny rapitso maraina avy hatrany dia misy zany ny zavotany na ny andian-javona ny vao maraina ho an'ny afovoantany manontolo fa raha ny ankoatran'izay kosa dia ho maina ny andro fandilin-drahona sy ny masoandro balika aty andrefana no ipantoerana. Tilakandro kosa indray makasika ny toetrandro dia araka ny tahantsika moa dia masoandro mabalika hatrany no mivantoerana somary mandrahondrahona aloha ny aty amin'ny afovoany atsinanan'ny Morontsiraka avoany atsinanan'ny Nosy aty. Raha ny vinavina ho an'ny maripana ary dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany Morontsiraka atsinanana kosa dia 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Aty andrefana moa dia 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana zany no somary tafalatsaka izay maripana ambony indrindra izay farany mafana indrindra kosa ho an'ny Alapitso dia 13 degré celsius ho an'ny faritra Sofia, ny faritra Betsiboka ary ny faritra Boeny. Toy ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray ny maraina dia misy hatrany ny zavotany na hoe andian-javona. Ny filakandro kosa dia somary mandrahona ny andro ary araka ny ambarantsika teo dia misy tandritin-drahona aty amin'ny Morontsiraka ny atsimo andrefana Androy ny Tatrakely aty amin'ny Taolamiaro aty zany sy Morontsiraka atsimo atsinanana ny Takariva sy ny Alina. Ankoatr'izay fandila hatrany ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny sabotsy dia 15 ka hatramin'ny 17 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany tafalatsaka valo any amin'ny Vakinakara hatrany vokatr'izay andian-javona vao maraina izay 30 ka hatramin'ny 430 ny ambony indrindra aty amin'ny Morontsiraka atsinanana raha toa ka 17 ka hatramin'ny 30 ny Morontsiraka andrefan'ny Nosy mahatratra 30 avokoa manodidina an'iny faritra andrefan'ny Nosy iny 30 degré celsius ny ambony indrindra aty amin'ny Antsohihy no ahitantsika izay. Amaranantsika ny toetry ny andro ho an'ny alahady ary dia mbola misy ihany ny zavotany amin'ny ankapobeny ny vao maraina aty amin'ny afovoantany ny Morontsiraka atsinanana kosa dia aty amin'ny manodidina ny Morontsiraka ny faritra atsinanana misy tandritin-drahona ny Takariva somary mandrahondrahona ny Morontsiraka rehetrarehetra amin'ny atsinanan'ny Nosy iny ankoatr'izay fandidiny ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana vao vinavina ho an'ny alahady dia manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany Morontsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius 17 ka hatramin'ny 30 aty andrefan'ny Nosy aty tafakatra 30 kosa ny mafana indrindra dia tahantsika izany any Maevatanana sy Antsohihy. Makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany manasanao hatrany anaraka izao fandarana izao dia amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.